Sotranao a Jesosy Tompo, raha mbola afaka indray miantso inaranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, satria mbola namenao tombonandro aho raha eo ahafahako izara izay nasehonao tamiko, ny fahagagahana izay nataonao tamiko. Dera ho anao, aja ho anao, ka mangataka anao afanahy masina hiasa tanteraka amiko, hiteny amin'ny alalako, ampatsiahy izay rehetra nataonao tamiko, ka aoka ianao nikasika ny olona tsiraray avy, satria efa kely sisa dia ho avy ianao Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Dera ho anao, aja ho anao, voninahitra ho anao rery any. Fehezo amin'ny ranao Jesosy ny teny rehetra izay tafavoaka, satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao, ary Andriamanitra mahagaga ianao, ka mitenena Tompo ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, hijoro vavolombelona aminao anio momba ny amin'ny Fifadian-Kanina. Tamin'ny 2 taona lasa teo eo dia nisy fotoana tamin'ny fandaharana fivavahana anankiray izany hoe tsy fiangonana akory, hoe misy Fifadian-Kanina mandritry ny 120 andro iaonanao amin'ny Tompo raha vonina ianao. Ary Fifadian-Kanina io dia Fifadian-Kanina izany hoe tsy mihinana hena, tsy mihinana trondro fa ny zavatra hohaninao kosa dia hanin-kotrana. Afaka mihinana zany ianao voankazo dia izaho zany ry havana tsy mbola nifadianina zany mihitsy, dia ozy izy aho hoe andeha aho hifadianina mandritra izay 120 andro izay ho an'i Jesosy zany hoe raha hanao Fifadian-Kanina zany ianao dia tsy ho an'olona mihitsy akory, fa ho anao mivantana dia amin'ny Jesosy. Izany hoe iaonamy bebe kokoa ahita ny fahalehibeazan'i Jesosy ary indrindra hanovany ianao ary hikasihany ianao, ary koa hamaliny ny vavaka izay angatahanao kanefa kosa ilay vavaka dia tsy hoe kory vavaka hoe iny angataka trano be na angataka arena be fa tena hoe fangatahana mifandray amin'ny sitrapon'Andriamanitra, izany hoe tsy zavatry ny tany zany. Mety fantatrao angamba ny tiako tenenina. Dia ny avy eo ry havana dia isika Jesosy izaho mbola tsy nifadianina mihitsy fa ho ataoko io Fifadian-Kanina io 120 andro raha ohatra ka ho tanterako. Raha mijery anaty Baiboly ianao ny tantaran'i Daniel, mangataka anao hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Daniel, dia nanao Fifadian-Kanina ry Daniel sy ireo namany ohatr'izay ihany koa zany hoe hanin-kotrana. Dia ny aty zany ry havana ilay hanin-kotrana ovy zany dia eo zany misy koa mangahazo koa aty misy vomanga aty izay zany atao hoe foto-tsakafo hohanina mandritry ny 120 andro. Lazaiko anao tsara fa raha ny herin'ny nofontsika fotsiny, herin'ny nofo amin'ny maha-olombelona izay zatra misakafo betsaka isan-karazany na vary fotsiny io ary dia tena hoe tsy moramora manao an'izany, fa tena hoe nientiko teo amin'i Jesosy satria tena te hahita mihitsy ny fahagagahana sy ny fahalehibeazan'Andriamanitra aho ary tena hoe natoky an'i Jesosy mihitsy aho ny amin'ny zavatra izay angatahako sy hamaliny eny ry havana nataoko ary ny Fifadian-Kanina 120 andro. Nanomboka ny fihinanana sakafo araka ny teneniko teo hoe hanin-kotrana, ny rano zany azonao sotroina, zany hoe misakafo ianao fa tsy mihinam-bary
tsy mihinana hena, tsy mihinana trondro zany hoe fetena mihitsy amin'ny zavatra tena tsotra indrindra zany. De rehefa manao fifadikanina zany dia mila zany manoratra amin'ny taratasy alohany hanomboka fifadikanina hoe Jesosy ireto avy Jesosy no angatahako aminao. Valio Jesosy amin'reto fangatahany ireto. Zay zany no atao rehefa mifadianina. Araka ny teneniko teo moa tsy mangataka zavatry ny tany fa tena hoe amin'ny ara-panahy sy amin'ny tenanao eo anatren'Andriamanitra zany, satria tsika tsy ety tany ity, tsy tia arena an'izao tontolo izao ity zany no ilaintsika. De zavatra nangatako tamin'ny Tompo zany tao anatin'ireo fangatahana de nangataka hoe Jesosy mangataka aminao za Jesosy anasitrana ny asma izay misy amiko, nisy tamiko zany ary nisy koa tamin'ireo zanako menada. Satria zany izay telo mianaka asmatika daholo taty. De izay telo mianaka zany ry havana samy manana fanafody daholo de ny anahako zany ny fanafody ampiasaiko mampiasa an'iny ny maraina, mampiasa an'iny ny hariva. Makany amin'ny dokotera mihitsy zay spesialista momba an'io mihitsy zay indray-pandesa-taona jerena zany hoe manahoana zany ny fiovana na ny hoe fitombon'ilay aretina de omeny fanafody. Ny zanako lahy zany izy zany vao nisy an'io aretina io zaho izy tsy ampiasa fanafody fa zaho izy sitranin' Jesosy. Kanefa zany rehefa manao sport izy any am-pianarana de tsy maintsy mampiasa ihany. De zanako vavy koa zany nampiasa foana koa zany. De za koa zany nampiasa foana. Tsy fantatr'izy ireo ry havana hoe nitondram-bavaka an'izy menada tao anatin'ny fifadikanina ny amin'ny fangatahako amin'ny Tompo hitsaharany le suika zany ny anaran'izy io ngamba raha tsy diso zay ilay asma zany aminay telo mianaka. De lazaiko anao tsara fa ny anatin'ny fifadikanina eo amin'ny 5 andro eo tsy moramora ry havana ny amin'ny hoe izany hoe fadianina tsy mihinana tahaka ny fihinananao isan'andro satria na ronono ary tsy azonao sotroina satria ny ronono avy amin'ny omby. Atody tsy azonao hohanina satria ny atody avy amin'ny akoho. De zany hoe zavatra tena vitsy zany no hohaninao zavatra tena hoe fidiana mihitsy zany no zavatra hohaninao. Fa no nandeha ny andro de adiniko raha hoe aikay tokony hihinana hena na ohatr'izany, tena hoe anatin'ny fanahy masina zany. Fa no nandeha zany ny andro ao anaty fifadikanina isaorako ny Tompo fa tena tanterako hatramin'ny farany ary tena hoe tsy nampisolana anahy mihitsy zany le fifadikanina fa tena vitako ary nameny Tompo hery mihitsy aho na de mikarakara ny sakafo ny ato tokantranoko ary mahandro hena na mahandro trondro na inona tsy nasarika mihitsy zany hoe te hinana koa fa tena nomeny Tompo hery ny amin'ny sakafo hanikotrana izay nomeny anahy sy ireo voankazo voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana. No ny vita ry havana ny 120 andro ny amin'ny fifadikanina de ny faranako zany tamin'ny vavaka sy fisaoran'Andriamanitra zany ny nahatotosana izany fifadikanina izany. De zavatra an'izay zany ry havana no ny vita fifadikanina de mbola nampiasa ihany ahako ilay fanafody fampiasaiko tao ariana fifadikanina zany ray andro tarinan'io fotoana io, 2 andro hitako fa rehefa mampiasa le fanafody de tena hoe vomiera tsy afaka miaina, tena mizavatra tsy mety mihitsy amin'ny tenako. Nefa ny teo aloha zany
le izy tena hoe nahasitrana ny poumon-ko zany. De 9h ry havana ohatrany gagabeotsika efa manina ary ohatrany hoe vomia, ohatrany hoe maisepotra. Satria ry havana adiniko lay vavaka nangatako tamin'i Jesosy momba ny io hoe asma io zany, hoe nangataka fanasitranana tamin'ny Tompo De no 9h ry havana noho ny vavaka ako teo amin'ny faharoan'ny andro teo eo angamba na fahatelon'ny andro iny de tena hoe Jesosy efa maninona kay no tsy mety aminah le fanafody. De hoy ny Tompo miantso ny fadianina ianao ary tao anatin'ny fifadian-kanina nangatahanao fa hanafaka anareo telo mianaka ako ny amin'ny asmatika. De no tanterahako izany fa maninona ianao no mbola mampiasa foana ilay fanafody. Ry havana, lazaiko anao tsara fa noho ny maraina satria na ny alina ary de mbola henoko fanamasina miteny mamerimberina aminahy. Tonga ny maraina mbola miteny aminahy foana fanamasina hoe atsahary io fanafody io. Tonga de najanoko le fanafody. Ay tokoa tena namaly vavaka i Jesosy ary tena nanasitrana tsy nampiasa fanafody intsony aho fa sitrana tanteraka nafahany Tompo tanteraka lay asma tato anatiko satria ry havana io aretin'io de tena mihitsy nampijaly ary tena hoe fanafody mahery mihitsy no nampiasaiko fa tena fahagaganana seho an Jesosy fa sitrana tanteraka ako. De ny zanako lahy koa ry havana de ny zanako vavy koa fa hoy izy hoe rehefa manao sport aho izy na lehilahy koa zany tamin'izay fotoana izay rehefa manao sport aho izy no mampiasa angambany hoe indrem-pandeha fotsiny. Ry havana amin'izao fotoana izao nisitranin' Jesosy izahay, nisitranin' Jesosy izahay telo mianaka amin'io aretina hoe asma io. Izany fagagana izany no aseho an'ny Tompo amintsika rehefa matoky azy isika. Ny tenin'Andriamanitra omeko anao, ampaherezako anao raha misy aretina ao aminao, raha misy olana ao aminao ka tsy mety afaka mihitsy le izy de mety mila angambany ianao fadianina. Manantony ianao an Jesosy, tsy mila ianao miteny amin'olona rehetra fa ataovy mitokana rery amin'i Jesosy. Na de ray andro fotsiny ara ny fadianao anina ibebahanao angatahanao amin'ny Tompo satria tena baiko ny Tompo amintsika mihitsy ny fifadian-kanina. Ao Matio 9:7 izy de miteny hoe fa ianao kosa raha mifadianina dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao izay ao amangingina ary ny rainao izay mahitanao ao amangingina no amalenao. Izay ry havana ny tenin'ny Tompo tamin'izy nampianatra teo an-tendrombohitra. Le izy teo Matio 9:7 ka hatramin'ny 12. De ny tenin'Andriamanitra faharoa ry havana ampaherezako anao momba ny fifadian-kanina de ao amin'ny Marka 2:12 ka hatramin'ny 20 vakiko aminaran'i Jesosy Tompo. Ary ny mpianatra Jaona sy ny fariseo ny fadianina tamin'izany. Dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatra Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifadianina fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady. Ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avam-papakatra raha mbola ao amin'ny any ny mpampakatra. Raha mbola ao amin'ny any ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ao aminy ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Amen. Ry havana, izay ny ten'Andriamanitra faharoa omeko anao. Ny mpampakatra ny ampiakatra antsika de Jesosy.
tamin'i Jesosy mbola tetỳ an-tany araka ny tenen'io dia niteny izy fa mbola tsy nifady ireo mpianatrany. Izany hoe isika koa mpianatra Jesosy, fa noho ny efa lasa niakatra any an-danitra Jesosy, izay isika vao mifady anina. Iaonantsika bebe kokoa amin'i Jesosy amahany Jesosy bebe kokoa ny olana antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Mahereza Tompoko fa tiantsika tsiraray avy Jesosy. Amen.